jery-totiky ny taondasa malagasy mitomboisa ireo mpankalaza mbola maro ny asa miandry. Seny tsy manana fahaleovantena eo am-panatanterahana ny asa. Vola tokony hositrany ny komina 5 volan'izay gijay ny tahiry-mbola mpanjakana. Talata 2 martsa 3 manatitra ny araba tomboky lasy tongavy atonga soindray ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao hampanajana no anasananao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy fahasalamana toetena fa tsy aretina ny trisomie 21 ary ny olona rehetra dia mety ho tratry tsy aretina ity avokoa. Olana goavana mbola hatreny ireny karazan'olona ireny fanilikiliana eny anivon'ny fiarahamonina ka novan'ireo fikambanana sy ray aman-dreny manana zanaka trisomika ny anatsarana izany. Ankalazaina androany ny andro maneran-tany ho an'ny trisomie 21. Onjalala anarana avy manana sy Mathieu Prince. Singa iray avy mantarana ny olona fa manana toetena trisomika ny fahatarana ara-tsaina. Eo ihany koa ny endrika sy bika somary miavaka amin'ny mahazatra ananan'izy ireo. Mety azo ny olona rehetra ny trisomie 21 afaka mandray anjara feno amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ny olona manana toetena trisomika ka tsy tokony ahilika izy ireny. Amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 50 taona eo ny taham-pahaveloman'ny olona iray mitondra ny aretina trisomie 21. Ny mampiavaka kely anazy amin'ny handicap mental dia ilay endrika aty ivelany. Zareo zany hita amin'ny aty ivelany ny misy karaktera ahitana anazy zany hoe ohatr'izao ilay izy trisomika somary sinonosinoa endrika kely kelikely maso kely zany zareo tsobolo dia le tanany fohifohy ny lelany somary ohatra fohifohy kokoa. Ny trisomika zany dia ny olona rehetrarehetra no mety hanana azy. Tsy voatery hoe olona nananao foana satria eto amintsika mantsy mbola misy le hoe nanota fady na nananao foana le reniny dia lasa miteraka le trisomika tsy izay izy fa resaka scientifique ny trisomie 21 zany hoe ny olona rehetrarehetra manana chance azo zaza trisomie 21 avokoa. Ankoatra ny fanilian'ny fiarahamonina dia anisan'ny olana sedraindreo manana zanaka trisomika ny fahalafosy ny fampianarana ny zanany. Sekoly manokana mihitsy no mandray antanina ny fampianarana ny olona manana toetena trisomika. Mbola vitsy nefa ireo ivitoerana manokana mandray antanina ireny olona ireny eto amintsika. Mbola be ny olona manafangaro an'ilay trisomika amin'ny adala. Dia indraindray koa raha moa fa fiantson'ny olona anazy eny an-dalana eny orchidée. Dia nefa ny orchidée centre spécialisé mandray ny ankizy trisomika fa ny trisomika tena entahan'ilay olona mihitsiny. Ny eto amintsika aloha zany ataoko hoe mbola sarotsarotra kely satria misy na ray aman-dreny teraka raha manafana an'ireny ankizy ireny. Misy menatra hoe zany teraka trisomie, misy matahotra ny fiarahamonina hoe miteraka adala dia tsy samy mampiseho an'ilay zaza. Antony maro mahatonga ny olona ho lasa trisomika, anisan'izany ny fahasarotana eo amin'ny fitondrana voka sy mandritry ny fiterahana. Tamin'ny voalohany ihany zany nohatra ny natsiaro sahiran-tsaina mararirary loha kely mihitsy zany ianao satria zanaka tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra. Fa noho ny avy-taty aoriana efa nanomboka zatra natsiaro ohatra ny zaza rehetrarehetra ihany. Misy fahasiarana na raha moa zany amin'ilay fitsaboana. Izy ohatra ny manana reny zaza reny zany ohatra ny misy ratsy nify, ratsy maso. Dia eo amin'ilay fitsaboana an'izay zany zao tena hoe tena matetika problème aminay. Nisy problème tamin'ny ampiavokana azy teo amin'ny 2 volana izy saika hiala dia nitasomy dokotera. Dia ilay rasazy koa moa fa nanafatra ihany hoe raha misy zavatra hafahafa hozy izy eo am-paterahana aza gaga fa tsy haintsika izay hivoaka eo. Efa teo amin'ny 3 volana izy vao fantatro satria izy manko sady pied-bot tamin'izay fotoana izay dia nanao rééducation tao amin'ny centre d'appareillage tao Abefialan-tanana izahay dia dokotera tao nampafantatra anao hoe trisomie ilay zaza fa tena tsy fantatra. Lafim-baovao hafa kosa indray manana anjara asa lehibe amin'ny sosialy ny vahoaka sy ny fampandrosoana ny mpandrefitany na ny géomètre. Tsy mijanona fotsiny amin'izay asa fandrefesana tany izay mantsy izy ireo fa antoka iray mampandena tsy mampandeha ihany koa ny fotodrafitrasy izay atsangana sy atao eto amintsika. Nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpandrefitany androany ireo mpisehatra amin'izany. Zavandria Mahefa Taisnena. Efa manomboka misandrahaka eto Madagasikara ny lalam-piofanana mamoaka ireo teknisianina momba ny fandrefesana tany ianany géomètre. Ny sekoly ambony polyteknika votovorona ihany anefa no sekoly mamoaka ingénieur sy manampahaizana manokana ao amin'izany.
olana ho ireo mpianatra mandrato fianarana ny tsy fampian'ny fizaranasa sy ny fanterany fitaovana entina manao fampiarana. Ny olana aloha ngambany raha ho amin'ny resaka topo voalohany indrindra mety hoe amin'ny tsy dia tena fampiana stage na ny fampiarana zany. Ny lafiny ara-pitaovana manana fa misy ihany no efa tranainy, izany hoe mila fanavaozana zany amin'ny lafiny fitaovana satria raha mijery ny eto an-toerantsika dia somary mbola talolo ihany ny fitaovana ampiasaina fa ny any ivelany kosa efa somary efa mandroso zany dia eo amin'ny lafiny fitaovana zany somary tranainy ny eto an-toerana. 7 ny isan'ireo manam-pahaizana manokana momba ny fandrefesa-tany eto Madagasikara na ny antsoina hoe géomètre expert. Misandrahaka manerana ny nosy izy ireo ary mizara amin'ny sehatra samihafa na izany miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny mpandrefitany misy karazany, misy ny mpandrefitany PRA izay mivorona ao anatin'ny holavitra ny mpandrefitany PRA izay hoe ny mpandrefitany PRA ihany no afaka manao ny asa fandrefesa-tany miankina amin'ny fananantany. Ohatra zany ny fanatsatoana vato, ny fangatahana tamin'ny-mpanjakana izay idirany asa fandrefesa-tany. Fa misy kosa ny mpandrefitany maro izay misehatra ny misehatra tsy miankina any. Ohatra ny fanamboaran-dalana, ny fanamboarana trano, reny dia mpandrefitany daholo ihany ao ambadiky reny. Ka izay no ahitany any olonay an'izao firaisan-kina izao no hoe tsy misy zavatra mandeha eto raha tsy ao ambadiky izay ihany mpandrefitany zany. Isaky ny 20 Martsa toy izao moa ny andro maneran-tany hankalazana ny andron'ny mpandrefitany. 10 taona teo no nankalazana izany saingy tamin'ity taona ity vao nanamarika izany isika teto Madagasikara. Anisiny diabe nentin'ireo mpisehatra nanamariana izany androany tetsy Anosy. Vaovao-ny tontolo iainana tandindondoza manoloana ny tsindry samihafa miatra aminy ny ala eto Madagasikara. Folo isan-jato ny velarantany eto Madagasikara sisa no misy ala, izany hoe manodidina ny 8 tapitrisa hektara. Voajanahary avokoa ny aviany ala teto Madagasikara, misy ny ala tsilo, ala maiky, ala onko ary ny ala mando. Mila paikady matotra sy mazava ny ady amin'ny fandropahanala sy ho fiarovana azy. Ankalazaina androany 20 Martsa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ala. Loha hevitra amin'ity taona ity ny hoe ny ala sy ny fahasalamana. Tsy aivina, ny taona 790 no nametrahany FAO ny daty ny 20 Martsa natokana ho an'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ala ary ny taona 13 no nanambarany ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana izany. Lafim-baovao hafa tanteraka fitondrana tsy azo antenaina intsony izay no ambety tenin'ireo sendra ny mpanao gazety Naira naneho ny hevitra amin'ny fiainan'ny malagasy ankehitriny. Miandrandry hafanovanana ankamaroan'ny malagasy mba hisiany lafim-piainana tsaratsara kokoa araka ny fanadihadiana nataon'ny avitra Solondraibe sy Mathieu Princy. Olom-pirenena malokendrika difitry ny avizanana sy ny fahadisom-panantenana ary ny rotorotom-piainana tsy misy fiafarany ireo no taratra amin'ny isam-batan'olona eny an-dalana eny. Lavitra teraka ny malagasy noho ny fiakaran'ny vidim-piainana saika ho efa isan'andro. Ny vola miditra tsy misy kanefa ny fandaniana andavanandro tsy latsaky ny 5,000 ariary raha miafy indrindra ho an'ny isan-tokantrano. Painana hita tena miakatra be zao mahamay be na tsena tsy mandeha mihitsy amin'izao. Rehetrarehetra mihitsy miakatra daholo zay miakatra. Zay atao rehetra zany mienjakenjana daholo mahamay daholo amin'izao. Very le malagasy any amin'izao fotoana izao tsisy mandeha amin'izao lohan'ny vary zao ngeranga ty fa efa tsarivo latsaka kely. Hoaiza zany efa le gasy fa dia mandeha dia mifanindrina aty antsika dia ianao manana dia endaka ianao. Zay sisa nefa raha tsika eto raha tsy mitandrina. Tena sarotra aloha ny fiainana amin'izao. Lafo ny resaka arabola konko zao manahirana. Ataoko hoe 25,000 zany zao tsisy dikany tsy diampy tsy ampy anay mihitsy zany zao raha ohatra hoe sakafo andavanandro. Tsy mahagaga raha mitombo ny herisetra maro isan-karazany fa novana no an'ny sisa handrandray nahazona miarina amin'izao lavaka mangitsokitsoka izao. Dia mila tonga saina dia mila manova tantrara. Tsy hitantsika moa mpitondra amin'izao fotoana izao ko. Hoe raha tsy mety mandeha nefa ny zavatra tsisy lara-pamiana mamaika anazy fa fafinareta masy fotsiny. Dia any zany hoe aza diso safidy tsony malagasy fa efa voafitakintsika. Vary iray viliano aminona afo. Mila mifanentana ny rehetra tsy hanaiky rebirebena amin'ny fampanantenana bokaty sy ny fanampiana tsy maharitra 2 andro akory ka nodikodinana indray ny safidy. Fotoana izao anovana ny tantaran'i Madagasikara hitraka hakana ny anjara masoandro. Mitaky fijoroana, fahasahiana ary fiaraha-mientana nefa ny atrarana izany.
Ahina ho tapaka ny lalam-pirenena fa efatra amby telopolo atsoatsy ho ny mpitatitra amin'ny lalam-pirenena iny. Misy fiantraikany-betsaka amin'ny fidiram-bola ny mpitatitra nefa izany. Mila mandraindraikitra ny fitondram-panjakana mba hisoroana ny loza maro mety ho aterany. Afitra Solondrabe sy Mateo Prince Atrany. Tsy misy lalana vita ao anatin'ny fotoana ara-dalàna intsony eto amintsika. Mijaly ireo mpampiasa ny lalana amin'ireo lalam-pirenena maro. Ao ny lalam-pirenena faha-efatra mampifandray ny mahajanga sy ny lalam-pirenena faha-enina mianavaratra, ny faha-roa miatsinanana ary ny faha-fito mianatsimo. Ho an'ny lalam-pirenena faha-efatra amby telopolo miazo an'ny Morondava sy miandry vazo dia miampy adiny 5 eo fara-fahakeliny no anaovana ny lalana. Fa taloha zany tsisy hoe taloha zany eo amin'ny adiny 7 eo angamba sady ny 7 miandry vazo. Taloha zany raha hoe mialeto amin'ny 4 dia tonga any amin'ny 3 dia zao izy zany mialeto amin'ny 4 dia amin'ny 7 maraina tonga any miandry vazo. Ny lalana aloha tena ratsy rehetrarehetra mihitsy RN 34 ny tena andehananay. Ny tomobile aloha tena mijaly amin'ny resaka entretien sy ny anona satria ny pièce efa lafo be daholo amin'izao. Teo aloha zao raha départ amin'ny 12 atoandro ny Morondava dia tafiditra aty amin'ny 4 maraina dia Antananarivo. Fa zao raha départ amin'ny 12 any dia amin'ny 10 farany tonga aloha 10 maraina. Manampitrotraka ny fotoana lany ny orana toy izay nitranga tany Keo be enjy. Ny kija ny orana niakatra ny rano ary dia tapaka ny lalana. Tamin'ny iray ora sasany tolakandro teo vao nigadona teo amin'ny tobim-piatsonana amin'ny fahasankarana ireo fiara fitaterana mampitoy ny tapany atsimo miakandrefana iny. Ahina no fahatapahany ity lalana ity raha tsy misy fipetra raisina malaky. Ety isy zany ny fanany lalana tapaka satria ilay lalana efa tena ratsy. Tena ratsy ny lalana mandeha makany miandry vazo Morondava iny. Beta be lalana atahorana ho tapaka any amin'ny faritra ny miandry vazo Ankiranomena iny. Tsy indray tsy indroa ny resahana ny ara-tsindalana fa minimum ny sofina ny fitondram-panjakana amin'ny famonoana afo amin'ny oeraoera samihafa. Ny asa mivaingana azo tsapahitanana tsy misy. Lalandra mampifandraisy mamelona ireo faritra 320 isin'ny fifanakalozana ara-baritra ampandrosoana ny fiarakarena nefa ny lalana. Pejy politika komina maro no mikaikaiky amin'ny tsy firotsany vola tokony hositrahan'izy ireo avy amin'ny tahirim-bolam-panjakana ankehitriny. Tojo fahasahiranana ireo komina voakasika izany satria tsy misy ny vola ampandehanandrara eny anivon'ny komina. Zavandriamahefa Tahirana mitatitra ny vaovao. 5 volana teo izay no tsy nirotsaka tao anatin'ny kitapom-bola ny komina maromaro amanodidina ny renivohitra ny anjara tatao ketra avy amin'ny tahirim-bolam-panjakana azo avy amin'ny impôt de licence sy ny impôt synthétique. Toe-javatra izay mampikaso ny fampandehanan-draharaha maro eo anivon'ny komina. Voakasika izany ny komina Lasora sy ny komina Pitatafika nanaovana fanadihadiana. Nanomboka ny volana Oktobra 2024 ny Makati efa volana Mars tsika zao tsy nisy intsony zany ny vola izay avy any amin'ny trésor public nrotsaka tao anatin'ny kitapom-bola ny komina Lasora. Nisy fiantraikany be dia be teo amin'ny fampandehanana ny komina ny tsy firotsahan'ireo satria lasa mandringa ilay fitantanana amin'izao fotoana izao zany zahay tsy dia afaka manao resaka investissement intsony. Tao anatin'ny période na cyclone reny sy ny orana zao be dia be ny lalana izay tokony namboarina tao anatin'ny komina Lasora tsy afaka ny olona satria namotaka na misy faravana ilay lalana dia tsy dia afaka nietsika firy zahay noho ny tsy fisian'ny vola eto am-pelantanana. Misy tena akombetsaka amin'ny fitantanana komina raha ny resa-bola no resahana satria mandalo fahasahiranana daholo ny komina noho n'le fiainana efa me sarotra. Misy fiantraikany amin'ny fitantanana ny vidanga amin'ny vidim-piainana. Misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka ny vidanga amin'ny vidim-piainana. Dia mitraika aty amin'ny komina ihany koa izay. Tsy fantara mazava ny tena antony ary tsy azahoana fanazavana mikasika izany ny tompona andraikitra ho ny fanazavana. Hatramin'izay mantsy ny fifandraisana amin'ny trésor public tsy dia nisy fa tonga dia arotsaka ry zareo rehefa tena mandeha ilay izy tsy dia misy mifaneraserana satria zavatra tena nandeha ilay izy fa eto mbola tsy nisy aloha zany ny hoe inona ny antony tsy mahavoarotsaka an'ilay izy ao anatin'ny comptenay dia izy ny tompona andraikitra tokony hatonay fampiresahana amin'izany. Tsy ny komina Lasora sy ny Ampitatafika ihany fa saika misedra io olana io avokoa ny ankamaroan'ny komina maro amanodidina ny renivohitra. Amiantso ny tompona andraikitra voakasika hamafaran'izay aingana io olana io araka izany ireo komina ireo.
manao ny fomba rehetra namorana sy anafanganana ny fomba fiasa ao amin'ny ny komina Alasora ohatra amin'izany fisitrana kopia anatin'ny 10 minitra raha maharitra andro maromaro zany teo aloha zavandria mahefa taiziny mampikakaika ny ankamaroan'ny vahoaka matetika ny fikarakarana sy ny fahazahoana ireny antotan-taratasy ilaina eny anivon'ny komina Tsiraray avy eny. Mitarazoka ary maharitra andro maromaro ohatra vao afaka misitraka ny kopia ny olona iray mila izany. Raha ho an'ny komina Alasora manokana, tsy mitsahatry ny mikaroka zava-bavao entina hanatsarana ny fomba fiasa ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy. Anisan'izany ny fanamorana ny fisitrahan'ny mponina ny kopia vita ao anatin'ny fotoana vitsy-monja amin'ny alalan'ny fampiasana rindram-baiko na logiciel iray izay efa nanomboka tamin'ny taona 2024. Dia izahay eto zany nandritra hatramin'ny nampiasana le logiciel dia nanao aloha zany ny fampidirana ireo kopia rehetra izay tao anaty boky izay efa manomboka merotika ihany koa ny boky izay efa tranainy eto amin'ny komina Alasora dia nampidirina tao anaty boky ary efa 500 mahery no voapiditra ao anatin'ny boky ny ao anaty logiciel zany ireo boky ireo. Dia ny tanjona ao anatin'izay zany dia ny mba hanomezana iono ny kopia an'ireo olondreo mba tsy hivezivezy satria teo aloha ray andro tontolo na 2 andro mihitsy ny ary vao afaka nanome kopia ny komina Alasora. Ny amin'izao fotoan'izao zany dia izahana tsy mihoatra ny 10 minitra ny fanomezana kopia amin'ireo olondreo mba tsy hisiany fivezivezena. Izay ny komina Ovitain hatramin'ny volana Oktobra izao ny fampidirana ireo kopia mbola tsy tafiditra ao anatin'ny rindram-baiko raha ny fanazavana trany. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany tsy manana fahaleovantena eo am-panatanterahana ny asan'ny seni ho ny solombavambahoaka Mamy Rabenirina. Ny logiciel ampiasaina no tokony atao azo antoka izay vao miroso amin'ny fanaovana fitsirian'ireo fichier elektronika ny avy ao anivon'ny seni sy ny laza ihany koa ny tena ny fahavahina saina fotsiny ihany ny OIF nandritra ity audit ataon'ny seni ity. Onjalalaina Aranaivy Mananasy, Mathieu Prancy. Ny rindram-baiko na ny logiciel ampiasain'ny seni mihitsy no tokony hanaovana fitsiriana na audit voalohany fa tsy ny fichier elektronika ho ny solombavambahoaka Mamy Rabenirina. Ary tokony andry amin'ny faran'ny volana May izay fotoana hifarana ny fanoratanana anaty lisam-pifidianana ihany koa ny avy ao anivon'ny seni vao miroso amin'ny fanaovana fitsiriana. Tsy ho vita ao anatin'ny andro vitsivitsy ny fanaovana fitsiriana ireo fichier maro eo ampelantanan'ny seni raha nambaran'ity solombavambahoaka ity hatrany. Mampana ny tsy fananana ny seni an'ilay fahaleovantena amin'ny fanatanterahana ny asany. Ary hatrany ampiandohana dia efa napetraka foana izay fanahiny izay. Kanefa moa mikiry ny seni manao an'ilay izy ny antokotiko Madagasikara amin'ny mantoko politika vonona hiatrika fifidianana azy dia manaraka akaiky ny zavatra ataon'ny seni mba tsy hisiany tsy fitovian-kevitra ao anatin'ilay fomba fiteny rehetrarehetra dia nametraka reserve izahay ny amin'ny hoe amin'ny lafiny teknika tena anaraka an'io akaiky ny antokotiko Madagasikara. Amin'ny lafiny politika kosa mametraka ny reserve rehetra izay satria aminay zany fitsiriana zany tsy vita ao anatin'ny 2 andro na 3 andro na herinandro fotsiny. Faharoa tsy tokony atao zany raha mbola misokatra lisam-pifidianana fa tokony efa mifarana mihitsy ny fanoratana ny anaram-pifidy any vao miditra amin'izany dingan'ny fitsiriana zany. Fa inona moa ny audit azonao atao raha zavatra mbola asa mbola mandeha no atao. Io nge na ny fitantanandraha fitantanana rabola azy tsy misy audit mandeha alohan'ny fiafaran'ny exercice zany nge efa mikatona ny exercice anankiray vao mandeha ny audit. Ny laza ihany koa ity solombavambahoaka ity fampanatrika fotsiny ihany ny OIF fa mandritra ity fitsiriana ity fa tsy izy akory no anao izay fitsiriana izay. Tao anatin'ilay fanasana dia toy ny milaza hoe manasa ny seni fa ny OIF no anao an'ilay fitsiriana. Raha ny feo voaraina nefa dia ny OIF koa milaza hoe ny OIF nasaina fotsiny hanatrika an'ilay izy. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia nampametram-panontaniana. Nampametram-panontaniana hoe inona no ambadika izany fahasamihafana ao anatin'ilay fifampiresahana zany. Ny fomba fiasan'ny seni mihitsy no efa mampanahitra any am-boalohany ka mila fanovana. Nanamafy moa ny solombavambahoaka Mamy Rabenirina fa manara-matso akaiky eo amin'ny lafiny teknika amin'ny fomba fiasan'ity vaomera misana fifidianana ity ny avy ao anivon'ny antokotiko Madagasikara.
Mavitrika ny olona manoratra ny anarana anaty lisam-pifidianana ho an'ny fokontany angarangarana. 20 mahery isan'andro eo ireo olona tonga manao izay fanoratana anarana izay ho an'ity fokontany ity. Anisany mampiakatra anisan'ireo tonga manoratra anarana eny anivon'ny fokontany fisian'ny fanentanana mandeha amin'ny fahitalavitra sy onjam-peo. Onja lalaina Ranaivo Mananasy, Mathieu Prince Atrary. Mihamaro ireo olona tonga manantona ny fokontany manao fanondratana anarana anaty lisam-pifidianana ho an'ny fokontany angarangarana manokana. Anisany nahatonga izay fahazotoan'ny olona izay ny fisian'ny fanentanana mandeha amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo. Mahatratra 20 mahery isan'andro eo ny olona tonga misoratra anarana ho an'ity fokontany iray ity. Mitoetra any ihany koa ny fanentanana atao any anivon'ny sekteur. Mivoha sabotsy sy lahady ihany koa ny biraom-pokotany ahafahan'ireo olona miasa amin'ny andavanandro misoratra anarana rehefa tonga ny faran'ny herinandro. Ny fahazotoan'ny olona zany tamin'ny fokontany andidiko dia manao aksisika mihitsy ny olona. Tena naheno ny aina aman-jery satria misy ny mpanentana tamin'ny aina aman-jery hoe mahazo misoratra makanesa ny amin'ny fokontany azy mbola tsy misoratra tao anatin'ny lisam-pifidianana. Tena mazoto ny olona ary tena indrindra ary fa ao anatin'ny ray andro misy ny 20 tonga eto 20 mihoatra ary indraindray ary sasany roviny zay misoratra fa ohatran'izao dia tonga ny olona zany tonga taminay ary tena mazoto mihitsy satria hiatika zany fifidianana zany ny olona. Fanentanana zany isaky ny sekitera dia misy ary efa misy afisazy koa ataonay ihany ary misy ary ny olona vao maheno an'izay zavatra zay na tsy maheno dia tonga ihany maketo amin'ny fokontany misoratra anarana. Amin'ny fanaovana refonty dia mivoha sabotsy salady amin'ny fokontany, mirava mivoha maraina manomboka amin'ny 7, mirava amin'ny 9 von'ny sabotsy, amin'ny 7 ndraiky koa alahady mirava amin'ny 9. Natramin'ny faran'ny volana May ho avy izao ny olom-pirenena ahafahana manao izay fanondratana anarana eny anivon'ny fokontany izay. Samy manana ny paikady apetrany fokontany tsirairay hanamorana fanondratana anarana anaty lisam-pifidianana. Fihetsika tsy mendrika ary tsy mety amin'ny fomba fanaovana politika eto amintsika ireny herim-pamoretana sy fanaovana herisetra amin'ny vahoaka sy ny solombavambahoaka ireny. Vao maika hiteraka korontana mahery vaika ny fihetsiky ny mpitondra amin'izao. Sombony tamin'ny fanehoan-kevitra nentiny antoko taiza izany androany manoloana ireny sakana sy raha matahorana atao tamin'ny antoko tiako Madagasikara teny itosy farany teo ireny. Zavandray Mahefa, Taiziny Aina. Efa endriky ny jadona sy ny fanitsakitsahana tanteraka ny demokrasia ireny fihetsiky ny mpitondra fanjakana sy ny mpitandro filaminana nahazo baiko nanakana ny hetsika sy nanao herisetra tamin'ny vahoaka teny Itosy ny asabotsy teo ireny hoy ny filohan'ny antoko teza Jean-Louis Rakotombo. Tsy mendrika amin'ny fanaovana politika ny fitazomana ataontsika hoe vozona kanjona député zany fanazava fa tsy tokony atao an'izany le olona satria asany manao tatitra asan'ny député manao tatitra amin'ny vahoaka, asan'ny parti politika mamoro ny mpiara-miasa aminy ho manina deny zao ho amin'ny élection hoe zao ny propagande ataontsika ka zao ny tokony ataonareo sy ny sisa manomana efa ao anatin'ny tokony pré-campagne ane tsika heritaona meloa Aina mafy ny mety isian'ny korotana meloha mandritra ary aorian'ny fifidianana raha tsy misy ny fifampidiniana sy ny fifampiresahana handaminana ny pitsopitsony rehetra momba ny fifidianana ary mba isian'ny demokrasia tena izy eto Madagasikara ho ny fanazavana. Mila mifoha amin'ny torimaso ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ka handray an-tanana ny hoaviny. Raha tsy mihoatra lavitra noho izao ny manjolo malagasy izao ny hoavy, raha tsy nirehetra ny mitsy no mandray andraikitra. Manomboka any amin'ny fisoratana anarana zany hatramin'ny fandehanana mividy fanampanazavana. Mizaka ny tserany ainy manoloana ny vitanga ny vidim-piainana sy ny tsy fanjary-tsakafo ny mponina any amin'ny faritra tsy moatsinana iny amin'izao fotoana izao. Tompony antoka feno amin'izany mpitondra fanjakana izay tsy mijery sy tsy manao laram-pahamehana ny fiainany mponina any an-toerana. Manakara tsy zaratsony satria le poro le olon-drasaka eto Manakara maty aby zany tsy kapely fiainan'ny olona ao kapetsy vanilina kapetsy zavatra orana zany zay tsy tsony maty aby le orinasa de ny olona ao zany mipetrapotsiny akamaroan'olona tsy zavatra atao de lasa le olona zany tsy zavatra hoanina tsony zay nefa tonga ny olona mihinana beobeo mihinana zavatra tipina de maty ary zavatra marina renesahan'ny olona reny hoe mivarojanaka ny olona tsy hoe mivarojanaka ny olona fa hoe hamono zanany izy fa tsotra le resaka hoe tsy aleobe le zanany mba amidiny ohatra zany hoe raha mba makany aminao zany le olona le zanany mba tsy maty eto am-pelantanany mba miaina taka ny olona eto manontolo pito finany mihitsy zany tena tratsiny de fahasairana hoe
fahaserana lalina kasika ny fandraisakafo no le hoe tsy fisiany mihitsy fidirana akaiky ny faritra iny eo fitantarana amin'ny kapobeny atao mifanjakana. Fitondrana mpanao didiny Besandro no mijory eto amintsika io ny fanazavana. Itarafana ny mety ho kajikajy maloto ataon'izao fitondrana izao ny fifidianana ho avy ny fanakatsakana nanetsika ataon'ny tim amin'izao. Fa reto dia anao adalàna eto amin'ny 2023 zay zavatra mety hitranga zay ary mipofotoka amin'ny tenda io atao fahatahorana any président Balmanana io. Vao misy ny tim na président Balmanana dia fa sisa tonga dia mitagorogorona be zany hoe manao tsonjay atao zay fomba tsy tanteraka ny zavatra rehetra ataon'ny tim na ataon'ny président Balmanana. Mila mijory ny rehetra andray ny tanàna ny ho avy mba tsy hiainana fiainana tahaka izao intsony. Kiondalana ny fividianana izay ho tanterana amin'ny taona ity. Mila mandray anjara amin'izany ny olom-pirenena rehetra ka hialoava ny fisoratana anarana anaty listim-pividianana. Aza miandry any tele hoe farany foana vao hikoropaka fa le zany mbola lava be le fotoana hatramin'ny 1 Mey. Lamina fotoana manana tapakandro na atsasakady ny andanana any fokotany hijerena ny anaranao any amin'ny fokotany fa raha ohatra anao zany tsy hifidy indray amin'ny tena tsy taona anaranao dia 5 taona indray tsika tompoko dia iaina zavatra ohatr'izao mbola mafy noho izao indray angamba ny mety iainantsika. Isy ny fiaonam-be ataon'ny HPR na ny hetsika Prora Valmanana ny 2 Aprily ho avy izao etsy amin'ny UKG Bel Air Ampandrana. Isy ny fandraisana mpikambana vaovao mandritra io fotoana io izay nasana ny rehetra maniry tehiditra ao anatin'izany. Vaovao ny trangam-piarahamonina ao anaty fantrana lalina ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny hatramin'ny olona avy ny dopaoriana misy manafika tany Fianaratsoa olona roa no voatsindrinantsy ka ny iray namony ainy dahalo roa ihany koa no fantatra fa maty ary ny namany sasany vaky nandositra rehefa nanafika tokantrano iray nanampahoriana omaly lasa nandritra izany moa ny fahodranomaso. Maro ny malagasy no tsy mahafehy ny teny frantsay izay anisany ampiasaina amin'ny sehatra maro eto Madagasikara. Mila ampiakarina dia mbola any amin'ny kilasy ambany lenta ny fahaizan'ny zaza malagasy ny teny frantsay satria mbola ho sarotra ny alàna amin'ny fampiasana ity teny vahiny ity eto amintsika. Tokony asiana dika amin'ny teny gasy ihany koa ireo lalàna amin'ny teny frantsay ampiasaina eto Madagasikara. Onjalalaina nanaivo manana Mathieu Princy. Mbola sarotra ny ala Madagasikara amin'ny fampiasana ny teny vahiny indrindra fa ny teny frantsay manosy antsika. Amin'ny teny frantsay avokoa ny lalàna misy sy ampiarina eto amintsika ary eo amin'ny tontolo ny asa aza dia anisan'ny fepetra voalohany taky ny mpampiasa ny fahaizana sy ny fafehezana ny teny frantsay. Saika tsy mahafehy ity teny vahiny ity nefa ny ankamaroany malagasy ary anisan'ny sakana lehibe eo amin'ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny firenena izay tsy fahaizana izay. Mbola ambany ny lentany fahaizan'ny tanora teny frantsay eto amintsika hoy ireo olona nanontaniana. Za aloha mahay ihany fa tsy tena mahay be aloha fa ny ankizy amin'izao fotoana izao tena tsy tena ao mihitsy zany tsy tena ao mihitsy zany hoe tena very be da be ny ankizy amin'izao fotoana izao asa hoe le setry ny fampianarana mihitsy ve mihinanao sombana sa tokony varafitra hafa mihitsy ntsika zany amin'le izy fa tsy mety le sehatra fampianarana amin'izao fotoana izao hoe dia mbola mianatra izy dia vao mainga mihitsy izy dia anizy natosika tsy safaty zay angambany ka tsika moa tsika ke voazanaka amin'ny endrika moderne dia mbola le nanolalana eto raha mbola teny frantsay ambadika raha miteny izy tokony adika malagasy zany raha afaka misy mandika dia azon'ny olona le izy. Za aloha tsy dia mahay firy fa ny zanako no miezaka manao an'izay. Tokony hampianatra teny frantsay zany dia le teny malagasy mba fihezina ihany koa izy mba tsy ho latsaka zany. Raha amiko manokana aloha zany dia izy roa mitambatra ilainy mianatra teny gasy dia mianatra teny frantsay. Fa raha tsy mahay teny frantsay dia manahirakirana fitadiavana asa eto Madagasikara amin'izao tsika mivoaka ivelany Madagasikara tsika bazana tany frantsay dia tsy mety zavatra io. Misy tena fampianarana ny fandinihako azy no tokony hiezaka anaparitaka ny fampianarana teny frantsay any amin'ny ekôlim-panjakana tokony ny APP dia mahay teny frantsay ny zaza malagasy dia sady teny malagasy dia mafolaka raha hoe asa-panjakana no ikitihana an'io sarotra be na ohatr'izany. Ilaina ny fahaizana sy ny fahafehezana ny teny vahiny nefa koa tsy tokony atao ambany zavatra amin'ny fampiasana ny teny malagasy. Izany indrindra no antony nahatonga ny mpanoratra iray nanao ilay fomba fiteny hoe andrianiko ny teniko ny any afaka feheziko. Anisan'ny mamaritra amin'ny malagasy antsika ny teny malagasy ka tokony ho indraindraina izany. Mila miverina amin'ny maha-malagasy ara-kolotsaina toe-tsaina isika raha tiana ny sy ny fandrosoana isan'ny fototra seho ny fankalazana ny famaranana ny taona sy ny fitsenana ny taona vaovao malagasy io teny io na izany aza dia efa mitombo ireo mankalaza io fomba io raha nijery totika hoy ny mpikarakara afitra Sondriabesy Mathieu Princy.
taom-pahombiazana ity taona ity satria nitombo iso ireo malagasy mankalaza ny taom-baovao malagasy. Efa nisy adisisika maro amin'ny fangatanany tokony hanaovana andro tsy fiasan'io fankalazana io fa tsy mbola nisy valiny hatramin'izao. Mijanona eo Mahamasina nivon'ny fankalazana rehefa avy nitety ireo vohatra 7 no io toerana io manana ny tantarany. Misy fankalazana avokoa anefa isaky ny faritra manerana nosy. Ho an'ny taona ho avy tsy mbola voafaritra ny mety ho fisehony. Vita tanteraka mihitsy ny voanompy izay vao hita hoe mety ohatrohatr'izao ny zavatra rehetra hitrano. Izao aloha izany mbola tsisy ninina azonay lazaina. Ny ivony aloha dia satria Mahamasina no niangan'ny fomba hatramin'izay dia izay mitazona ny Mahamasina foana zany ho ivony fankalazana. Na izany na tsy izany ny namana rehetra izay manao any amin'ny toerana isan-karazany dia tsy misy olana fa mitovy daholo ihany ny zavatra rehetra. Fomba fa tsy finoana ny taom-baovao malagasy sy ny maya na ny malagasy iray asana. Miainga avy amin'ny tsirairay ny fampandrosoana dia ny fanajan'ny soatoavina sy ny kolotsaina. Zavatra nananan'ireo taolo malagasy taloha zany dia efa ireo zavatra ireo tsy ananantsika intsony ny ankehitriny. Ilay fahalalana, ny zavaboary sy ny amin'ny fiainam-piarahamonina, ohatra ny fanajana marina, ny rary, ny hitsiny sy ny toy. Izany zavatra tsotra be zany ao anatin'ny fomba fitondran-tena. Tsy resaka ohabolana fotsiny no na izy ny taolo malagasy fa nanana toe-tsaina enjana be izy. Maro ny antsika ho an'ny androany, io ny fizarana ny afo tsy maty amin'ny toerana 7 manerana n'Antananarivo sy ny manodidina, izay arahana rendrina manodidina ny Mahamasina. Ny totorebika iandrasana ny taona vaovao ravahan'ireo mpanatalenta maro. Ho an'ny rapitsy kosa dia isy ny hiragasy eo amin'ny kianjaka ato Mahamasina arahina nofika eny amin'ny tampihavanana sy ny tsodrano. Misy ihany koa ny tranoheva ho an'ny daholobe itsy amin'ny ANS Ambefloha ampiratiana ireo vakoka sy tantara maro momba ny Malagasy sy Madagasikara. Amadranana ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany. Mila tohana sy fanampiana ara-pitovana faranjainga ny Ukraine amin'izao fotoana izao. Nilaza ny amoaka vola 2 tapitrisa euro hamatsiana fitaovana ho azy ireo ny vondrona Europeana. Anamafisana ny fiarovan-tenan'izy ireo amin'ny fiatrehana ny ady fa ihany koa ananany tahiry. Fanadiadiny eo amin'ny sariny Manu Randriamalala. Amoaka 2 tapitrisa euro anomezana fitaovam-piadiana iray tapitrisa izay tena ilan'ny Ukraine anoherana ny fanafiana ataony tafika Rosiana sy anaovana tahiry manokana ny vondrona Europeana. Toana izay anampy betsaka ary namafy ny fiarovan-tena ny Ukrainiana amin'ny fiatrehany ady raha ny fanazavany lehibe ny diplomasia Ukrainiana Dmytro Kuleba tamin'ny alalan'ny vaovao ampitendavitra. Mbola atolotry ireo mpitarika 7 mandrafitra ny fioanam-be ny filoham-panjakana sy ny governemanta ny alakamisy sy zoma izao ity fifanarana ity. Fifanarana izay amaly antso fanairana nataon'ny Volodymyr Zelensky filoham-pirenena Ukrainiana ny 7 martsa lasa teo. Voafetra amin'ny asa tolomantsy ireo mpikaramanady noho ny tsy fampiny fitaovam-piadiana eo am-pelantanany hoy ny fanazavana. Tsy maintsy manampy ny Ukraina bebe kokoa sy aingana isika amin'ny alalan'ny fanafainganana ny famatsiana fitaovam-piadiana hoy ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay Catherine Colonna omaly nandritra ny fivoriana ka namohany izao fifanarana izao. Ao anatin'ny ady tanteraka isika izao hoy kosa ny fanazavana ny tompon'andraikitra ambony iray. Manana mpiady maherin'ny 3 hetsy Rosia amin'izao izay mivondrona anafika ka mila mafisina ny tafika Ukrainiana anohitra izany. Tombalana 2 tapitrisa euro ny fanampiana ara-tafika tamin'ny alalan'ny facilité européenne pour la paix izay ny 3,9 ireo novatsiany Allemagne, France, Italie ary Espagne. Nisy ny fifanarahana vaovao anokarana famatsim-bola 10 hetsy sy 3 tapitrisa euro anamavanana azy ireo. Izany koa tomboky lasy tongivavy no manakatona ny fiarana tamin'ity anio ity. Mankasitraka fenanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany maraina oriny izao fampalalam-baovao izao toy ny mazatra ny fandarana ahona marina sy Global News. Game over man. Izay no lohateny horonan-tsary hoaranao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS anio alina. Ny sampana fampalalam-baovao manome fotoananao amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.